Miresaka nareo amizay ako mikasika ny fetitsika tamin'ny farany herinandro teo nohizako an'izay fandaharam-potoanantsika izay fa mba tsetsatsiatra moa iny resaka fifamoivoizana iny ary rehefa misy ohatran'izay dia mba tena matetika ilay izy mba hisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tandrify an'izany. Ny voalohanteny tompoko sy tompoko lahy dia ny fisaorana feno fankatelemana ary ny fankasitrahana bevatantsika rehetrarehetra izay nanatrika ny fotoana tamin'ny asabotsy lasa teo. Ialana tsiny avy hatrany ho an'ireo izay marina niriny mbola ho tonga satria noferatsika ihany moa zany iny fa petit palais no azontsika zany le Lapan'ny Fanatanjahantena kely ka tsy ho afaka natao mihitsy hoe napiditra tsika 2 arivo 3 arivo 4 arivo mpikambana fa nananavao na tsy nanavoakaratra satria zay tsy mbola nanavoakaratra tsy mba afaka nandeha nefa te andeha de ohatrany hoe nalahelo zany ka mamerina ny fialantsiny feno ako antsika rehetra raha ohatra ka hoe mba naniriny ho tonga nefa tsy afaka tonga vokatr'izay fandaminana napetratsika izay aloha dia zay zany ny teniko voalohany aloha hoe misaotra mankasitraka feno antsika rehetra izay namaly ny antso tonga teny amin'ny Lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tamin'iny asabotsy lasa teo iny feno ny efitranontsika ary fantatro fa tena faresen-datra ny natongavanao teny an-toerana fankafizanao ny onjam-peo ny natongavanao teny an-toerana ary fankamamina ihany koa an'izay efa nirahantsika hatramin'izay ny natongavanao teny an-toerana tena fiera izahay mirehare izahay manana anareo ary enikaja enim-boninahitra mihitsy notrononareo nandritran'izay vanim-potoana ny fifampiarabana nahatratra ny taona izay tsy tahaka ny fary ka tsy ho lany amamina ny fisaorana izay tiana atolotra antsika rehetra fa dia amin'ny anaran'ny ekipa iray manontolo no tiako ifampizarana n'izay fisaorantsika izay zay ny lafin-javatra tenenina voalohany dia faharoa manarakaraka izay misaotra indrindraindrindra ihany koa anireo vahiny izay manankaja namaly an'izay antso izay ireo namana akaiky ireo mpiara-miasa ireo mpiara-mitolona ireo mpankafy sy ny mpankasitraka samihafa isaorana betsaka ianareo fa raha tsy nisy ny fahatongavanareo teny dia ho nangingina sady tsy nafana ny fiarahantsika andro ny asabotsy lasa teo iny. Fahatelo manarakaraka izay tsy hoe kory hoe arakaraky ny importance no hitondrako ny fisaorana fa alefako fotsiny zany tonga de bambaray dolo fa za mieritreritra hoe misy fanavahana na misy akory ny hoe par ordre d'importance zany tsy zay. Ny fahatelo manarakaraka izay dia misaotra n'ireo mpiara-miasa rehetra tsy akanavaka izay nanampy tamin'ny fanatotsanany ny hetsikisika iny. Ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny onjam-peo izay niaraka tamin'ny mpikambana ao anatin'ny birao ny club des auditeurs ny Free FM sy ny mpikambana ao anatin'ny birao ny Tanora Free ary ny mpikambana ao anatin'ny birao ny fikambanana Freedom izay nitotona fotsy ary nahandrona masaka ny nietsika izay nataontsika tamin'ny asabotsy teo iny. Sitraka enti-matoro ny tompoko Kavalina Ramatsiaro fantatra fa ary tena tsapa mihitsy tokoa fa de tsy irery ny tena manana anareo rehetrarehetra manana antsika rehetrarehetra ary fantatro ihany koa ary tsapako nandritra ny fotoana niaonantsika tamin'ny asabotsy teo iny sy izay fikarakarana nataonareo fa dia mahazo mandry ivony vato manana anareo rehetra izay ny fametanana ary nentiny le faresen-dahatra nentiny le fitiavana nanoana n'izay etsika nataontsika izay sy nanampy tamin'ny fikarakarana ihany koa. Fatelo na faefatra manarakaraka izay dia mitondra ny fisaorana feno andreo rehetra na lalatanana ka nanampy tamin'ny fanatodisantsika nireny etsika rehetra ireny fa tena araky ny teny ny président ny kafina ny club des auditeurs ny Free FM izay nandray fitenenana tamin'iny sabotsy iny dia sokatokana tokoa no natao de tonga sy namaly ny antso ianareo namana rehetra na ny sonorisation na ny estrade na ny lumière na ny écran LED na ny décoration na ny maro samihafa izay ny famezanareo tanana taminay teto amin'ny onjam-peon'ny Free FM tena tsy mahatsiaro irery mihitsy ary tsy mieritreritra hoe za onjo
mijonjona isamireny fa tena matoky ary afaka mino mihitsiny hoe eo ianareo ary tsy misaraka aminay ianareo ao anatiny izay hetsika samihafa atao izay. Ary tena zava-dehibe indrindra de hoe izahay eto zany tsy hoe Lalatiana mitatatata fotsiny fa tena mahazo antoka mihitsy izahay hoe ao andamosina sy ao ambadika ianareo ary eo alohanay eto akilanay zany hoe ato amin'ny akavia ato amin'ny akavanana mifanohana ao anatiny zao adidy lehibe antsoroantsika ao anatiny fitondrantsika ny anjara-birikitsika amin'ny raharaha am-pirenena izao. Ny fahadimy manarakaraka izany tompoko vavy sy tompoko lahy dia asiko fitenenana kely vetivety ny hoanao zay mety hoe tsy nanatrika teny an-toerana asiko fitenenana kely vetivety aloha trangan-javatra manokana izay mba isaorako tena isaorako feno mihitsy ny tarika rosy izay nandray anjara tao anatin'ny fanintanana ny fetitsika iny fa ny tena surprise goavana be mihitsy izay netiny ary tena nanoana na manokana zany za Lalatiana manokana de ny fatongavany dadagaby avy eo amin'ny tarika vonina voko teny an-toerana efa somary lehibe ny tenany ary efa vokovoko taona ihany fa tsy nanakana sy tonga teny an-toerana mihitsiny zany ary tena nanoina zany satria hatramin'izay nanamarika foana manko ny tarika vonina voko satria vao nafantatra ny fisiny efa ela efa tena mataonany maro nafantarana ny fisiny ny raha hoe Lalatiana iny dia andeha ataontsika angamba zany ohatrany hoe nanamarika manokana zany ary efa ela ny riko zany mba hoe ifampiona tamin'ny ray aman-dreny de tena ohatrany hoe surprise goavana be ary tena touchant zany nanoina ny fo mihitsy zany ny fatongavany teny an-toerana tamin'ny asabotsy lasa teo iny satria irosy zany ny teny hoe anaovan'ny surprise ny tena de tena surprise tokoa rosy tena mankasitraka mankatelina mifo ray manontolo mihitsy fa tsy ho voavaly mihitsy zay bevatany le surprise natao izay satria araka ny nambarako teo de anisan'ny tena mpankasitraka manokana zany tarika vonina voko zany ny tena rio mo rehefa ohatrany hoe mifankahita amin'olona ohatrany hoe mpakafia zany ohatrany hoe mifankahita amin'olona mafinaritra anao zany na hoe mety aminao zany ny zavatra zay ataony de tohiny ianao za tena anisany vonina voko zany sy ny famoronan-kira nataony zany dadagaby zany depuis de hatramin'ny taona maro 10 taona 20 taona rehefa vao natsiaro saina zany ka nafantatra ny fisiny de tena ohatrany hoe extraordinaire mihitsy zany na mba tsy lazako hoe magique mihitsy le fotoana nafantarako hoe tonga tao an-toerana izy zany ary hatramin'ny minitra farany surprise de taille rosy no etiko fa tsy tenenina fa zay masurprise azy de tena hoe surprise tokoa misaotra rosy misaotra satria tena namana misaotra satria nanamarika ary zao ny zavatra tena nanamarika ihany koa nandray fitenenana zany dadagaby de zao ny zavatra nyteneny hoe zao izy mbola tsy nalala ny Lalatiana akory de fa niforoniko io hira io zay zany ny zavatra nyteneniny tao anatiny zay etsika tao anatiny zay fandraisam-pitenenana izay zao izy mbola tsy nalala ny Lalatiana akory dia andeha atao hoe andeha taonga hoe zany hoe namorona ny zay hira Lalatiana izay de za ozy mbola tsy nahita azy androany ozy vao nahita azy fa kay tena ohatrany hoe zao ny teneny hoe mifanaraka tam'le zavatra ny teneny tao anatin'ny hira ny nahitany any Lalatiana ohatrany hoe zany hoe lasa nisoratana ho anandray zany le tononkira hoe Lalatiana fa aive ozy izy moa mety hoe mivazivazy aive izy tanora kely ohatrany zao sady tavy ny volony tokoa araka le voalazany le hira le Lalatiana de nafaly mihitsy ny tenenany zany hoe rehefa izy io zany mpieno zay zany ny zavatra mahafinaritra ihany koa ndrendreka manko ny tena tsy fantatro na hoe mety mahatsapany zay zavatra tsapako zay nareo na hoe ressenteko zany hoe mba misy olona zany ohatrany hoe manamarika anao mihitsy zany hoe mpieno anao ny olona anankiray iny de ohatran'izay zao ny andraisako ny dadagaby hoe mpieno ana zao tsy mpieno anao ary rehefa ohatrany hoe feo anao foana nitako hatram'izay fa zao zany vao mahita anao fa rehefa nahita anay izy de ohatrany hoe mieritreritra izy zany tena
mety ohatrany hoe natao ana zany zay hira noforony izay. Teo moa Rosy no nanara roatra ny teny taminy hoe zay mba mangataka ozy Rosy mba omeo alalana rehefa misy zavatra ataony Lalatiana na ataonay mba ampiasa ny hira Lalatiana iny. De tena nanohina ny fo mihitsy ny tenenany hoe meko tsodrano feno mihitsy tsofoky rano feno ozy ary tena tsofo rano mihitsy za tsofony rano mihitsy za tsodrano zava-mahery ary avy amina ray aman-dreny takareny tena manana lanja lehibe mihitsy tena feno feno tanteraky ny journée tamin'ny asabotsy noho ny zany trangan-javatra mety hoe kelikely fa mitambatambatra noho ny mbola fahatsapako zao ihany koa ny zavatra mahafinaritra zany misy endrika zay efa teo foana hatramin'izay taminareo pieno afa moa le olona manantona de hoe za mbola mpikambana vaovao maromaro zao nanantona anaty hoe mba hiaraka sary aminao Lalatiana zay mbola mpikambana vaovao fa misy zany le efa teo foana depuis toujours hatramin'izay misina sy nafatarana ny Lalatiana ka ny teninany tamin'ny Japon na tsy teo tamin'ny Japon ny Free FM de mbola teo foana reny olona reny aza matahotra fa tena akaiky ny fo ianareo ary tena tsapa izay fitiavana avy aminareo zay ary valiko fitiavana ihany koa ny an'ny teniko tompoko vavy sy tompoko lahy maranana n'izay zavatra rehetra nambarako teo izay satria tsy valapatra betsaka am'le izy dia Andriamanitra manakare-pasoavana namaly soa antsika rehetra izay namaly fitiavana nay ihany koa satria andro mpifankaty ny 14 volana Febroary iny namaly fitiavana nay ianareo dia misaotra fa tsapanay izay alehibe ny fitiavana izay ny zavatra ambarako ty mamintina anazy de ny voalohany hoe tsy maintsy mbola isy fotoana ionatsika amina sehatra ngezangeza kokoa ngamba satria ohatrany hoe kely sady voafetsika tao anatiny ny Lapan'ny kolotsaina sy ny Fanatanjahantena iny satria tsy maintsy ny ferana mora ny sitrapo tsy natao enjato fotsiny tsika fa natao mihoatra n'izay nefa moa hoe mba tena natokana ho an'le efa manakaratra sy le fa mba soratra narananana vaokaratra zany ny fotoanatsika iny nefa be de be anareo ary tsy voafetra n'izay enjato zay mihitsy no pakafy fa na mbola ataotsika raha hoe any amin'ny 4000 membre tahaka atsika tany ampiandohana de mbola fantatro fa mbola hamaly an'izay antso izay ka hojerentsika ny sehatra fahana zay hoe manao fionana amina toerana misimisy kokoa amin'ny toerana ngezangeza kokoa ary tsy amerana zany hoe manana karatra satria mety hoe voafetra le nanana karatra anao nefa mipakafy ihany koa dia tsy amerana n'izay hoe manana karatra sy tsy manakaratra izay fa de antsona daholo de ny farany any teniko araky ny efa nambarako anareo teo ho antsika rehetra na ho an'ny dadagabo na ho an'ireo artiste namana Rosy sareraka izay sorako ihany koa satria nanao an'le nouvelle version ny méditation sareraka nandritran'izay asa mety hoe mba andeha ataotsika tsika zany nahazo ny primeur an'izay hirany sareraka méditation amin'ny endriny vaovao zay satria somary namboariny ihany nasiny fanitsina ihany zay tononkira izay misaotra sareraka misaotra betsaka ary fantatro fa nahazo tsirony ihany koa raha ny hita tam'le enthousiasme sy le hafaliany olona tena toerana aloha de nahazo tsirony mba nahazo tompony tam'izay primeur ny méditation dans sa nouvelle version zany mety ny sareraka izay de misaotra ihany koa sareraka misaotra Rosy misaotra dadagabo misaotra antsika rehetra ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika tsy akanavaka na mpiara-miasa na ireo nanome tanana ihany koa misaotra ny vahiny zay nasaina misaotra ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpiara-pikambana rehetra mamerina ny fisaorana ny club des auditeurs ny tanora free ny freedom ny fianakaviana rehetra izay tonga teny an-toerana ary indrindra misaotra antsika izay namaly marobe ny antso ny fean'izay rehetra izay tompoko vavy sy tompoko lahy de ny hoe engany za Lalatiana tsy hivadika mihintsy amin'izay fatokisana napetraka reo amiko izay tena malaza azy moa ngambany de hoe j'espère ne jamais trahir votre confiance engane za mba tsy amadika mihitsy an'izay ary zay ny fanantenako ary zay ny vavahako Andriamanala mba tsy amadika an'izay fatokisana napetraka reo tamiko izay na amin'ny endrinina na amin'ny endrinina mety ho sehatry ny fandraisana ndraikitra izay ho raisina any arina any ary na amin'ny endrinina na amin'ny endrinina ihany koa firotsana
fitahana zany na engagement izay atao I will not betray your trust zay ngambany malaza azy amin'ny teny anglisy mba indramako ho antsika rehetra izay mpanaraka an'izany fandarana izany sy mpankafy an'ity onjam-peo an'ny Free FM ity sy ny namana amantsakaiza rehetra.